Fary miavantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy amin'ity fotoana mahafinaritra atsika ity. Te antany fanontaniananao iza no tia mijery dessin animé? Ianao ve tia mijery film ihany koa? Fa zao ny zavatra hitako rehefa mijery dessin animé na mijery film dia tsy maintsy misy foana le olona méchant na méchante. Tsy maintsy misy foana ny olon-dratsy ao anatin'ny film na dessin animé. Ohatra hoe mijery Tom et Jerry zao ianao dia mahita ohatry anjely kely eo ambony lohany eo, dia avy eo misy ohatry ny devoly kely ambony lohany eo, dia ireo samy miteny zavatra ary samy mampirisika anazy. Misy fotoana zao ianao mijery ny Pinocchio, dia rehefa mandeha hianatra Pinocchio dia avy eo misy an'ireny ohatry ny Toto reny nifanena taminazy dia nampirisika anazy tsy andeha hianatra fa anao zavatra hafa. Dia tany Pinocchio dia nanao zavatra ratsy tany izy dia lasa niova ampondra izy. Efa mety nijery Blanche Neige ihany koa angambany ianao, dia nahita an'le belle-mère na nino niova sorcière, dia avy eo nasiny pozina na poison le pomme dia nampinany any Blanche Neige. Dia ohatran'izany na mijery film rehetrarehetra ianao, mijery Spiderman, mijery Batman, mijery hatramin'ny Malkila, mijery any Rajao ianao, dia tsy maintsy misy olona atao manao zavatra ratsy foana any anatin'ireny rehetrarehetra reny. Tsika rehetrarehetra reo zao raha ankizy dia te hanontany ianao io zao mba izy ianao io? Izy ianao io? Fantatrao ve hoe izy ianao? Be dia be ny ankizy tsy mahafantatra ny tenany hoe izy. Zavatra mitranga mantsiny dia zao. Ianao zao raha saiko mijery ny kitapinao raha saiko mijery ny trosinao dia tsy maintsy misy sary ao amin'ilay trosy na mety sarina amin'ny dessin animé na zavatra maro isan-karazany reny. Mety ianao mihitsy angamba mety miteny tamin'ny dada sy neny hoe ito vidiana ho anahy. Ny sasany zao ny kitapo misy sarin'ny Spiderman, ny sasany zao misy an'ireny princesse be dia be reny, ny sasany mety be Max, ny sasany mety Naruto, ny sasany mety Shrek. Tsy fantatro fa be dia be, fa ianao mihitsy mety mikomandy an'ireny. Misy fotoana ianao rehefa tsy fantatrao ny tenanao dia te hitovy amin'ireny amin'ny dessin animé reny ianao. Rehefa tsy fantatrao ny tenanao dia tianao ampitoviana amin'ireny ny tenanao. Fa iza marina moa ianao io e? Ianao ve mba efa nanontany tena hoe iza marina ianao dia inona nataonao eto ambony tany? Androany dia ambarako aminao hoe inona kay ny tenenin'Andriamanitra amintsika reo. Dia ny tenin'Andriamanitra tena manazava tsara mihitsy hoe izitsika. Ny tenin'Andriamanitra zany manazava antsika hoe izitsika. Ao amin'ny Efesiana 2:17. Andao nge mba miaraka mamerina Efesiana 2:17. Andao averintsika farany. Efesiana 2:17. Dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Averiko ihany. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Iza hoantsika reo? Isika reo dia asan'Andriamanitra, asa tanan'Andriamanitra. Any amin'ny Genesis inge izy manazava an'izany misimisy kokoa ozy izy Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona. Zany hoe isika reo zany dia Andriamanitra namorona antsika ary isika reo dia asa tanan'Andriamanitra. Ianao zany tsy olon'olo foana, tu n'es pas n'importe qui. Tsy hoe olon'olo foana ianao fa tena asa tanan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra lehibe no nanamboatra antsika. Fa ny foronina n'inona hoantsika? Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mivalin'ilay izy noforonina anao asa tsara. Zany hoe manana mission zany tsika rehetrarehetra eto ambony tany. Ny mission antsika dia hanao asa tsara.
aika izany atao fisitsika rehetrarehetra eto ambony tany tena ny olo de na ny ankizy de noforonitsika hanao asa tsara de zay mission ampanaovin'Andriamanitra antsika ety ambony tany hanao asa tsara. Zao ny zavatra mitranga misy fotoana zao mifidy ronono velona, zany ronono velona zany reny rononon'omby reny. De zavatra mitranga rehefa vidy an'le izy de tapohan'ny olona raha mangatsika le izy satria manino angamba izy te ahazo vola misimisy kokoa de tapohan-drano le izy. Tsara ve zany? Misy fotoana mivarotra tantely ny olona de tapohan'ny siramamy le izy. Misy fotoana mividy ciment eny amin'ny quincaillerie ianao de inona ny zavatra mitranga rehefa lanjainao le izy tonga any an-trano tsy 50 kg tsony fa 48 kg satria angalan'ny olona le izy. Misy fotoana ianao mividy litchi de rehefa tonga aty an-trano lanjainao le izy tsy ampy 1 kg raha mividy 1 kg ianao satria manino mangala danja ny olona. De be ny olona tsy manao zavatra tsara intsony. Tsy fantatro hoe inona zao ny zavatra efa nataonao fa samy mieritreritra daholo angentsika inona daholo ny zavatra ataontsika isan'andro san'andro. Fa itsika koa de manao film amin'ny fiainantsika tsika rehetrarehetra. Fa amin'ny film amin'ny fiainantsika Andriamanitra maka film antsika. Fa isika rehetrarehetra de manao film amin'ny fiainantsika. De ianao ve le méchant sa le méchante? Ianao ve le manao zavatra ratsy? Ianao ve le manao saina ratsy sa inona nataonao sa manao zavatra tsara ianao? Fa samy manao film amin'ny fiainantsika daholo tsika rehetrarehetra satria ianao tsy Tom et Jerry, ianao tsy Naruto, ianao tsy Baymax, ianao tsy Cendrillon, fa ianao la ianao io de ananan'Andriamanitra mission. Ny mission antsika de nambarany tenin'Andriamanitra teo hoe anao asa tsara. Zay ny antony nanamboaran'Andriamanitra antsika. Noho izany andaontsika rehetra manomboka androany hanao ny mission antsika eto ambony tany. Mission antsika de hanao zavatra tsara eto ambony tany. Mampalahelo ane indraindray ny zavatra mitranga satria be manao zavatra ratsy. Mission an'ny olona ety ambony tany sasany manao zavatra ratsy. Indray androany ary ianao raha ianao mivarotra ronono de ho tapohanao rano ve le ronono? Raha ianao nivarotra tantely indray androany ianao ve asianao rano-tsiramamy le izy? Raha ianao nivarotra amin'ny quincaillerie na hivarotra zavatra indray androany de angala-danja ve ianao? Noforonitsika hanao asa tsara. Zay mission antsika. Tadidio na ankizy kely ary ianao de efa manana mission sahady hanao asa tsara. Noho izany andaontsika manomboka androany ataontsika tsara daholo izay zavatra ataontsika. Raha mianatra tsika de hianatra tsara. Raha manao rahatsika ao an-trano de ataontsika tsara. Raha hitentsika de teny tsara no tenentsika. Andaontsika rehetrarehetra androany samy andray mission any daholo satria nataon'Andriamanitra isy eto ambony tany tsika. Mission antsika de mission hanao zavatra tsara. Hotahian'Andriamanitra ny antsika hanao zavatra tsara ny antsika. Raha mety ianao de hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao mba hotahian'Andriamanitra tsika hanao zavatra tsara. Hivavaka aritsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, misaotra anao zahay afaka mivavaka aminao, afaka miantso ny anaranao. Ny teninao milaza tompo hoe ianao dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Androany raha mety ianao dia ampidino amin'ny fiainanay rehetra indray ny fahatsaranao. Ampidino amin'ny sainay dia ampidino amin'ny fonay dia ampidino amin'ny fanahinay. Tompo Andriamanitra, soloa ny fahatsaranao ilay faratsiana aty anatinay. Soloa ny fahatsaranao ny fiainanay rehetrarehetra mba hanatanteraka ny mission izay nanirahanao anay izay tsiraray avy ety ambony tany dia hanao asa tsara. Dia aoka ny fahatsaranao tompo anaraka anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mino fa voaraintsika ny tenin'Andriamanitra androany. Isika dia asa tanan'Andriamanitra ary ny antony nanaovan'Andriamanitra antsika eto ambony tany dia manana mission tsika, manana iraka tsika, ny iraka ampanaovina antsika eto ambony tany dia hanao asa tsara. Mazotoa ary mandray ny iraka nampanaovin'Andriamanitra daholo ny mission dia hanao hoe hanao asa tsara. Tahian'Andriamanitra daholo ny olona tsara rehetra, ho asoavin'Andriamanitra tsika rehetra.
day tompo